Fahameraba-tsika tsiray avindray tsy dia lakamisy maraina fa 13 volana novambra ity misotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny maraim-baovao indray fa tsika miaona aminy fa tsika mahazo hery aminy ihany koa. Loha indirantsika ny hamofonainana io dia hivavaka isika. Ry Tomban'Andriamanitra io mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tombo-potoana tombonandro omenao anay amin'ity maraina ity. Andray ny teninao eto izahay mamela ny elokay mamindrafo aminay. Meteza ianao amboly zavatsoa ary ankaheranay amin'ny fomba manokana. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny hofonainantsika androany dia manao ny fifaliana amin'ny maha-kristianina. Raina amin'ny Korintianina faharoa, toko voalohany, andiny fahatelo sy ny fahaefatra. Manao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa, amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Amen. Raha tsy misy asa fanompoana betsaka ataon'ny olontsika dia maika zava-dehibe ny ananany tenany eo amin'ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra mba ahazahoan'izy ireo ny fitahiana sy hahatonga azy ireo fantso-pahazavana ho an'ny hafa. Misy zavatra maro ny teny hoe asa misionera, mihoatra lavitra noho izay fiheverana azy mahazatra. Misionera avokoa ny mpanaradia marina rehetra ny Kristy ary misy karazany fomba saika tsy manam-pataperana mahitsy ahafahana miasa. Misy zavatra anankiray izay matetika maivanina sy atao tsirambina nefa dia ny fanaovana ny fivavahana sy ny fivoriana ho mahaliana araka izay tokony ho izy. Raha manao ny andraiky ny ampahatokiana ny rehetra dia ho tena feno fiadanana sy finoana ny herim-po tokoa izy ireo ary anana fanandramana tahaka an'izay hozaraina rehefa tonga amin'ireny fivoriana ireny, hany ka ho vavolombelon'ny fijoroany vavolombelona mazava sy matanjaka ao an'Andriamanitra ny hafa. Tsy araka ny tokony ho izy ny fivavahantsika sy ny fivoriantsika izay fotoana manokana tokony hifanampiana sy hifampahirezan'ny tsirairay. Manana didy ho tanterahana ny tsirairay mba hahatonga an'ireo fivorian'ireo mahaliana sy mahasoa araka izay tratra. Ho tanteraka amin'ny fomba tsara indrindra izany raha manana fanandramana vaovao isan'andro momba ny zava-panahiny tsirairay sy tsy misalasala ihany koa ny resaka momba ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fivorian'ny olona masina. Raha tsy avelantsika hiditra ao am-pontsika ny aizina sy ny tsy finoana dia ho hita izany mandritra an'ireo fivorian'ireo. Aza omena fahafaham-po ny fahavalo amin'ny fijanonana eo amin'ny lafin'ny maizina amin'ny fanandramanao. Fa matoky amin'i Jesosy amin'ny fahafenony tokoa ka izy no hanampy anao hanohitra amin'ny fakapana rehetra. Raha ny eritreritra sy ny resaka bebe kokoa ny momba an'i Jesosy, kelikely kokoa momba ny tena tsikisika, dia tokony hahita misy kokoa ny fanatrehany ao amin'ireo fivoriantsika ireo. Farany dia izao, tombontsoantsika ny mino an'ireo teny fikasana amin'ny ten'Andriamanitra sy ny manaiky an'ireo fitaizana izay tian'i Jesosy harotsaka mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Ary tian'Andriamanitra tokoa ny hahatanteraka ihany koa ny fikasana eo amin'ny fiainantsika, oloharihany mpitahiana tokoa tsika amin'izay rehetra misy atsika ary ho tonga fianarana ho an'ny mino. Engany izany mba ho tanteraka ny fiainantsika tsirairay avy, mba ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ry Tomban'Andriamanitra io mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany, ankahiry izao trano izay, ka ahafahanay manadingana tsaratsara kokoa hatrany isan'andro dia ny haharezanay hatrany ary ny joroanay tsara ampinoana eo aminao satria fantatray fa mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Saru vile,
miaro